La 4G Batelma vous présente Nivava. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, Nicaltao en vide mirary. Vous présente Nivava. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus fort. La vache qui rit manolotra ho anao, Nivava. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nolotra anao ny fampalalam-baovao. Kura votovorona mpianatra telo indray anohan'ny voasambotra nandritry ny fitokonana nataon'izy ireo. Isan'ireo ny torabaty sy nanakandalana izy ireo raha ny fanazavana azo. Itony ny hetsika noho ny tsy mbola fandraisan'izy ireo ny vatsim-pianarana. Omaly 14 martsa 5 ny tranga vaovao marina fa mitondra ny coronavirus eto amintsika. 8 amin'ireo dia eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Olona 5 kosa ny fantatra fa namony eny. Fitaovana ara-dalàna sy voakojakoja manaraka ny toetrandro avokoa no ampiasaina any amin'ireny toerana fitsiriana ny vesatra ny fiara vaventy mpitatitra entana ireny eny amin'ny lalam-pirenena. Nanamarina izany ny tompona andraikitra nivon'ny agence routière sy ny MATP tany Ambatolampy. Voasambotra ka nahiditra amponja eny tamora ny mpamatsy vola iray izay voaroroika ao anatin'ny rahavolamena izay sarona atany Afrika Atsimo. Io no olona fa 15 voasambotra tamin'ity raharaha ity ary mbola mitony fikaroana ao ny mpitandro ny filaminana. Maresaka iraisam-pirenena any Syria 10 taona taorianany nanomboan'ny tolona mpitsoponenana Siriana miisa 2.3 tapitrisa no tsy tapa-kevitra iverina ny amin'izy ireo intsony. Tsy mbola milamany ao a Syria hoy izy ireo. Ny anditeny revatra. Finaritra tompoko lasy tompoko avy taona vaovao eto amin'ny Kultivika manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao androany mpianatra telo no voasambotra teny Vodovorona nandritry ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Isan'ireo ny torabaty sy nanakandalana ireo voasambotra ireo raha fanazavana azo. Io ny nasaina sy andrina tenaina. Taorian'ny fahataperan'ny fiam-potoana nomeny ireo mpianatra eny amin'ny Polytechnique Vodovorona ny amohan'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony tetandro andraisana ny vatsim-pianarana efa-bolana miampy ny équipement. Tsy nisy valiny izany ka nidina andalam-be ireo mpianatra androany. Hiditra antsehatra nanala ireo sakana ny mpitandro ny filaminana ary namerina ireo mpianatra ao amin'ny faritry ny université. Raikitra ny torabato ka mpianatra telo no voasambotra. Nitoyana nefa ny torabato sy ny fifandonana ary ny ampy ny fitakian'ireo mpianatra ny amitsorana ny naman'izy ireo.
hatreto aloha zany mbola tsy ny tena andrasan'ny mpianatra zany hatreto dia le fivoahan'le calendrier an'le bourse dia nefa ny hatreto mbola tsy nivoaka zay calendrier zay zay no nitarika ny fihetsiketsehan'ny mpianatra vodivorona androany dia ny angatahana zany angatahana amin'izay tompony andraiko sa maheva mba afahana malaky le olona satria na ny lafin'ny fampianarana na ny rehetrarehetra lasa tena mikatso daholo teraka le korotana teraka le bourse. Digitalisation tamin'ny larobia teo ny vitany tetỳ amin'ny pôly. Ny tany amin'ny faritra zary tena ny tany amin'ny faritra tena grève indroa zareo tonga dia efa voaka zareo quatre mois plus équipement dia zay nefa aty efa nomboka tamin'ny février hatramin'izao mbola tsy mivaly. Tsy mbola nisy valiny mahafapo avy amin'ny ministera ny momba ny calendrier andraisana ny vatsim-pianarana ka manambana ny anohy fitokonana ireo mpianatra ho an'ny andron'ny rampitso. Ankoatra ny tena vodivorona mitohy ihany koa ny hetsika fitakiana vatsim-pianarana izay ataon'ny mpianatra eny Ankatso eny raikitra amin'ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana Yves Richard. Resaka efa mandeha ary ny efa mandeha amin'izao izay raha antsika mahita fa mois plus équipement moa zany no menan'ny université Antananarivo ny ankamaroany nefa ny any amin'ny faritany mahazo 4 mois plus équipement zany ny aton'ity fivoriam-be ny faculté des sciences androany ity manoloana an'izany zavatra zany satria zao hoe raha anareo maheno zao zahay délégué dia nitarika fotsiny hoe naka hevitra amin'ny reto mpianatra reto hoe ekenareo ve le izy dia raha antsika maheno eto moa zany fa tsy manaiky ny mpianatra avy ato amin'ny faculté des sciences ny anaovana zanak'ala hafa satria mpianatra mitovy amin'ny mpianatra université rehetra zay mangataka an'le 4 mois plus équipement. Taorian'izay fivorinana napahana ny toy an'ny hetsika fitakiana ny vatsim-pianaran'izay. Nanomboka tamin'ny folora maraina no nrohatra teo anolohan'ny vavahady fidirana ny université amin'ny mpianatra manaraka lalam-piofanana siansa sy ny maro hafa anjatony teny Ankatso. Orakoraka, fandorana kodiarina sy ny maro hafa no nentin'izy ireo nanehoana tsy fankasitrahana. Tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana taorian'izay ary niditra antsehatra tamin'ny fandravana ny hetsika. Namaly avy hatrany ny mpianatra ka samy torabato avokoa na ny anaty na ny ivelan'ny fatry ny université. Nirefitra ihany koa ny bomba mandatsa Dranomaso ankilany. Kasi tinatiana batonga masar foana batonga tena ry amin'ny côté le sa mety le rentsika ry Niraraka ny torabato nataon'ireo mpianatra nandritra minitra maro. Nanohy ny fandravana ny hetsika ihany koa mpitandro ny filaminana hatrany anatin'ny fatry ny université. Niditra antsehatra tamin'ny famonoana ny afo na avelan'ireo mpandoro fako teny an-toerana ihany koa izy ireo izay saika ny hitatra teny an-toerana. Maila fa exposé petsika. Tamin'irora tany ho any vao azo lazaina olona manotoedra raha, nisy ny fifampiresahana voalohany nataon'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana. Fanontaniana napetraka ny mpianatra tamin'izany ny resaka français universitaire. Voalaza tamin'izany fa tsy nahazo alalana hiditra ny fatry ny université ny mpitandro ny filaminana. Zany hoe zany mbola tsy nahame alalana ny universitaire hidrako ireo nareo zavatra tenen'ny université teo zany nahame alalana ny université na fa an'ireo niditra teo fa hoe ny ankizy fotsiny hoe namaboka ahony ty amin'ny institut Aniveny indray ny torabato taorian'izay saingy ny ravina tsy kelikely ny fifandonana.
lazany mbola noho ny fitakiny hatrany ankilan'ny mpianatra mandra-pahazoana avaly ny mahafapo mahakasika izay fandoavana ny vatsim-pianarana efa-bolan'izay. Andrasany ary ho taterina eto amin'ny fampahalalam-baovao Antrandy ny ho toin'izay. Lafa mavao hafa kosa indray omaly 14 Martsa 5 no tranga vaovao marina fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus eto Madagasikara. 20 amin'ireo dia hita amin'ny faritra Analamanga avokoa. Olona 5 kosa ny fantatra fa namoniny. Michel Aranarjo. Miverina indray amin'izao ny fampitana mivantana isan'andro amin'ny fahitalam-panjakana ny fivoaran'ny fiparian'ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara. Raha ny antotanisa ho an'ny omaly 14 Martsa amin'ny fitiliana miisa 720 500 no voamarina fa mitondra an'izay tsimikaretina izay. 720 ato amin'ny faritra Analamanga, iray eo amin'ny faritra Vakinakaratra, 7 Poeny, 5 Diana ary 4 Analanjorofo. Miisa 14 kosa ireo olona sitrana, 4 eto Analamanga, 4 ny Diana, iray Anosy ary iray Antsinanana. Miisa 5 ireo olana Moniainy, 4 ny amin'ny faritra Antsinanana ary iray any Yorombe. Hatreto raha nantotanisa dia miisa 20 ireo sokajiana ao anatin'ny forme grave. Raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 13 Martsa 2020 hatramin'ny omaly 14 Martsa 2020, miisa 725 sy 4 ireo tranga voamarina fa mitondra ny Covid-19 eto Madagasikara, miisa 450 sy 4 ireo olona sitrana, 430 sy 300 ireo olona namoniainy. Olona 750 sy 700 no mbola manaraka fitsaboana ary fitiliana 350 sy 500 sy 7 sy 4 sira hetsy no efa vita. Ny tombo ny olona tonga manao fitiliana eny amin'ny village Voara raha ny hita eny an-toerana. Araka ny antotanisa nivoaka tato anatin'ny 2 andro. Mihoatra ny 100 ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 manerana ny nosy ny alarana Efson. 57 949 Amin'ny nora maraina no manomboka milahatra amin'ny village Voara ireo olona hanao fitiliana coronavirus. Androany, ny tombontsi tonony teo aloha ny olona tonga nanao fitiliana teny an-toerana raha ny angom-baovao. Ho an'ity mpianatra iray ity, efa nanomboka ny maraina izy no nilahatra teny an-toerana. Tamin'ny 12 ora atoandro mbola tsy voaray. Raha ny filazany, mbola misy olona tokotokony eo amin'ny 100 no eo alohany. Ndesy doty kely somary nisy regny dia zay amin'izay antony nandehanany test. Mpianatra efa hatramin'ny maraina ny tonga teto. Mbola tsy ndrika voaray fa mbola dia zavatra hohanina kely mbola hiverina. Maro, tegna maro ny taloha kandeha. Dia mbola misy tsy voaray ka ilay tonga aloha. Na mandeha 100, mandeha 100 Hatreto ny orinasa no maro mandefa ny mpiasa ny hanao fitiliana eny an-toerana, eo ihany koa ireo sekoly sy olon-tsotra. Aorian'ny 27 ora no mivaly ny valin'ny fitiliana. Misy ny fitsaboana izay atao amin'ireo olona marary. Mahazo taratasy ihany koa ireo marary ny valana retina, mandrara asa sy asa mandritra ny fitsaboana azy. Za fahasalamana nalefa ny orinasa. Tsisy kan fa mifanerasera amin'ny vahiny ny asanay. Nataony tsara mihitsy dia nakanvaly ny androany dia negatif. Ovy daholo zany samy natao test daholo zay dia zay mareo manko miara-miasa. Dia misy anaky 5 zay ireo zao ny tonga anakaty. Après 72 heures izy no mivaly. Dia après an'izay zany raha ohatra hoe mbola tsy tonga zany le appel iny dia miverina makaty. Aty zany ilaina mivaly le test. Raha ny tokony izy zany zao satria zay nahazo nyity taratasy ity dia tokony hoe mivaly ny test vao miasa zay. Zay no tena maro zany. Tonga dia mody any an-trano dia tsy miserasera amin'ny olona mihitsy tonga dia mijanona ao an-trano. Tandremo tsara ny
tsy tokony hivoaka ny trano vaotsony ianao. Tsy tokony tsony satria Na nakanty ara tsy tokony ianao mihitsy. Efa hainao mihinana anty ray maraina ray hariva. Atoandro vitamine C io. Tsy azo hohanina amin'ny alina. Hydroxychloroquine 20 voalohany io ray maraina ray hariva. Efa misy an'izany ve ny ato ve? Io soratra hydroxychloroquine. Un comprimé matin, un comprimé soir. Azithromycine. Roa anao androany izao ianao dia mihinana ray dia afaka adiny enina mihinana ray. Ho an'ireo izay efa navita ny fitsaboana sy ny mise en quarantaine, miverina manao fitoliana eny an-toerana indray izy ireo raha toka tsy mitondra ny tsy mikaretina intsony. Andianao fotratesa moa zany confirmation fa afaka le covid sa le misy vovô efa dia vita le mise en quarantaine tamin'ny 17 février. Dia ny traitement moa tany amin'ny toeram-piasako any no nanao le traitement le dokotera. Ny tena marina moa zany ny anahy efa vita tany am-piasana. Efa natao visite tany dia tany no nijery anahy fa le vato koa zany satria izay vato samy voda hoe. Dia le vatoko nanao an'le raha ny loharanom-baovao azo tsy mbola mandray marary hatreto ny villageoise fa mijanona eo amin'ny fitiliana ihany. Ny hôpitaly Manarapenitra sy ny Anosiala no mandray ireo marary, miampy ireo hôpitaly hafa atokana ho an'izany. Manoloana ny firongatry ny valinaretina covid-19 mitohy hatrany fanazaziana ireo tsy manao arovava orona ankoatra ny asa ho an'ny daholobe raofina amin'ny fiara ary taterina any amin'ny avalina 10 kilometatra ireo tsy manaja fepetra Kaitan Andriatsilava. Amafisina ny fanaraha-maso amin'ireo toerana sy lalana be mpampiasa, hoentitra ny fanasaziana sy ny fepetra raisina amin'ireo izay minimandika ireo fepetra, irotsaka hanampy ny mpitandro filaminana na raha-maso ireo herivelona sy ny tompona andraikitry ny fokotany. Izay toerana iahina isiany tranga dia tsy maintsy anaovana hetsika famonoam-biby na dia izay infection avokoa. Ny olona maty ny valanaretina coronavirus na ahina izany dia tsy maintsy alefina tsy misy atakandro amin'ny commune na afaty azy fa ty azo entina mivoaka ny faritra, ary izany dia atao ao anatin'ny fepetra fisorohana entitra. Izay rehetra mifanerasera amin'ny olona voan'ny covid-19 tsy maintsy manao fitiliana sy manao fihiboana mialohan'ny valim-pitiliana. Ireo amin'ny ankapobeny no fepetra no raisina manoloana ny firongatry ny valanaretina covid-19. Mitoy ihany koa ny fanasaziana ireo izay tratra tsy manaja ny fepetra ara-pahasalamana, indrindra ny fanaovana arovava orona, hoy ny ao anivon'ny Zandary. Ankoatra ny fampanaovana asa ho an'ny daholobe, fepetra vaovao no niraisin'ny mpitandro filaminana ho an'ny faritra avaratry ny nosy. Aterina any amin'ny 9 na 10 kilometatra mialan'ny tanàna ka any izy afaka manao izay tiany atao. Ohatrany hoe mandromandro valanaretina araka ny fitenenana marintsika. Izay aloha atao amin'ny mpitandro filaminana dia efa mahita foana zany raha hoe misy zany reny le falasina andraikitra reny. Saika isan'andro misy tatitra foana hoe misy tratra tsy manao masika dia manao an'le travaux d'intérêt général. Ny any amin'ny faritra avaratra moa zany dia natatitra natao ary dia hoe imezan'ny olona le ohatra hoe mahafinaritra anazy izay le manao travaux d'intérêt général dia lasa nanao zavatra hafa fa misy tany hoe hoentina amin'ny tômôbilina dia arinany amin'ny 20 kilometatra le olona izay tratra mba handehanany tonga izay no nampienina nahatonga ny olona mba niezaka nandray fa zay manentana izy io hoe raisy ny fepetra mikasika an'io fiarovana amin'ny coronavirus io fa ho sahirana amin'itsika raha ohatra ka tsy mitandrina amin'io. Na eo aza ny fanasaziana, tsy misy afa-tsy ny fifanomezan-tanana sy ny fifandraisan'ny tsirairay andraikitra, iarovana amin'ny fiparitany valanaretina no fahombiazana. Raha ny fiparitaka ny valanaretina tato ato, tsy tokony andrisazina ny baiko avy amin'ny hafa vao hiaro tena sy hiaro ny hafa ihany koa ny olona iray. Tsy haivina trany, midika ho fiarovana ny hafa amin'ny covid-19, ny fiarovanao ny tenanao sy ny fanajanao, ireo fepetra ara-pahasalamana takiana. Taka mazatra anaraka dokavatra isika mialohan'ny idirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa vavary. Mon avenir est top parce que j'ai le MiFi. Toi aussi, sois au top. Prends ton MiFi à seulement 139 milliards TTC. Rendez-vous en Telma Shop.
Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Isanandro. Verina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Manafaingana ny fahasimban'ny tontolo iainana ny arona plastika eto Madagasikara. Zava-manan'aina maro ihany koa no mitondra faisana vokatra izany Everishara. Mijanona ho fihetsika raiky tapisaka ho an-dimampolo isan-jato malagasy ny fampiasana arina plastika indray mandeha tao anatin'ny 15 taona. Izany hoe manjifa arina plastika isaky miantsena. Manomboka mavesatra ny fiantraikan'izay indrindra amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana. Totanisa izay hita amin'izao fotoana izao zany dia hoe amin'ny taona 2022 dia ho feno plastika any amin'ny ranomasina. Eo ihany koa ny hoe ny biby zany izay anaty ranomasina zany hoe ny trondro, ao ihany koa ny sokatra izay any amin'ilay tapitrisa be izao isan-taona no maty, toy izay koa ny ireo sokatra sy ireo biby trondro zany anaty ranomasina izay misy rahetsy. Eo ihany koa hoe ny plastika izay miparitaka zany any amintsika any anaty ranomasina any isan-taona any amin'ny 20 tapitrisa taona isan-taona. Ankoatra ny fipetranon-draisina mahakasika ny ady amin'ny fampihenana ny fampiasana arona plastika. Mifantoka tamin'ireo fomba tsotra azo ampiasaina ny arona plastika ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa. Isan'izany ny fanadiovana ny arona ahafahana mampiasa azy fandroiny na mihoatra. Ilaina fiarahamientany rehetra zany hoy ny fanazavana. Misy karazana sachet izay azo ampiasaina tokoa aloha izy hatreto amin'ny fandrarahana moa zany tsara ihany koa mampilaza amintsika fa adimonana izy io misy ny departemanta ihany koa misahana ny tontolo iainana izay miaraka amin'ny ministera izay misahana mivarotra ny amin'ny fandavarahina izay resaka fanaraha-maso izay zany eo amin'ny fampiasana ny famonosana plastika reny amin'ny ankapobeny. Androany fa 15 volana Martsa ny andro maneran-tany ho an'ny zon'ny mpanjifa. Mpanjifa mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Izay ny foto-kevitra ny entina nanamariana ny androm-pankalazana no tanterahana tetsy ny antenera-varotra sy ny indostria Antaninarenina. Vahaolana maharitra no ilaina any Atsimonosy ho ny vadan'ny filoham-pirenena. Androany nanao ny fanaovatso ny fiara-miasan'ny association FTI, ny fondation Merieux ary ny groupe Nutri7 iadiny amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy ny kereny larana efso. Totosa androany teo amin'ny Novotel ny fanaovan-tsony fifanarahan'ny-mpiara-miasa teo amin'ny association FTI tompon'ny tetikasa fametrahana orinasa amokatra Nutri7 iadina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo sy iadina amin'ny kery any amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy sy ny fondation Merieux mpamatsy vola ny tetikasa ary ny groupe Nutri7 izay manatanteraka ny tetikasa. Vahaolana ho an'ny ankizy any Antsimbo no noentin'ny vadin'ny filoha tamin'ny alalan'ny fametrahana ny orinasa manamboatra Nutri7 ho an'ny ankizy ao Tolaniaro. Isy aorian'izay ny fitsinjarana any amin'ny faritra Anosy sy Androy ny vokatra. Tsy mijanona eo amin'ny famahana ny olana tsy fahampitsakafo any amin'ny faritra Antsimo ihany fa mahaolana hafa ihany koa io tetikasa io. Le projet que nous mettons en place est ambitieux. Ity tetikasa izay apetrakintsika ity dia tetikasa manana vina lavitra ary maro ihany koa fono zavatra andrasana aminy. Hozaraina maimaim-poana amin'ireo ankizy any an-tsekoly ny vokatra avy amin'ity uzina ity mba hitondra otrikaina ho azy ireo ilaina amin'ny andavanandro ary hanatsara ny fitombony.
Ny fametrahana orinasa io any amin'ny faritra dia hiteraka asa ho an'ireo mponina any an-toerana. Tiako ny manamafy etona fa ireo vehivavy no tena maro anisa hisitraka io asa io, na eo amin'ny orinasa na eo amin'ny fiotazana ny ankora ilaina amin'izany. Je suis particulièrement heureuse car les ambitions de la Fondation Mérieux, du groupe Nutri7 et de l'association FITI se rejoignent et vont vers une même direction. Efa andalana ireo fitaovana ananganana ny orinasa anamboatra Nutri7 ary hitsangana tsy ho ela ao Taolagnaro. Isy aoriana izay ny fitsinjarana any amin'ny faritra Anosy sy Androy ny vokatra vokariny ity orinasa mpanamboatra Nutri7 ity. Ho fiadinan'ny kere izay hatrany dia nanolotra fanampiana amin'ny tetina 720 tapitrisa ariary ihany koa ny Orange Solidarité iarahana amin'ny PAM ao anatin'ny tetikasa avy. Nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia manampy betsaka amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana eto Madagasikara ny fisian'ny mpiompi-panampy amin'ny asa veterinaire. Tsara ny vokatra ho an'ny faritra Anosy sy Androy ary ezana hitarina ny tetikasa. Kaitan Andriatsilavo. Zava-dehibe ny fisian'ny tetikasa MMAV na ny mpiompi-panampy amin'ny asa veterinaire eny anivon'ny fiarahamonina, indrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Tao anatin'ny telo taona ny fanesy, ny tombony tahan'ny fanaovam-bakisiny sy ny fanomezana odikakana ho an'ireo biby fiompy tany amin'ny faritra Anosy sy Androy no ny fisian'ny ho rafitra io. Sapaka amin'izany fa samy nanaitra ny tsirairay avy ny mahazava-dehibe ifisiany izany dispositif zany mba ahafahana voalohany indrindra mampanatona ny tolo-draharaha mahakasika ny fahasalaman'ny biby sy ireo mpisehatra mikirakira ny fahasalaman'ny biby zany eny anivon'ny ary indrindra ihany koa mampanatona n'ilay fanafody mba mora atonga eny am-penatanany vola sy mora ny fanantonany olona afaka mampiasa an'izany. No tanterana tao Amboasary Atsimo nanomboka ny alakamisy faraka 12 ka ny farana ny sabotsy, fa 13 ny volana maritsa lasa teo, ny atrikasa iraisam-paritra nataon'ireo veterinera avy ao amin'ny faritra Anosy sy Androy. Fotoana ny fanakalozan-kevitra hitondrana fanatarana bebe kokoa eo amin'ny ity sehatra ity. Misy ny vokatra azo ary manampy tokoa amin'ny fanatsarana ny tontolo ambanivohitra ny fipetrahany ireo MMAV ireo. Ny tanjona tamin'ity atrikasa ity koa moa zany dia ny fanatsarana n'ilay référentiel. Ilay référentiel izay hozahana ho aparetaka manerana ny nosy, aparetaka ny fitaovam-panjakana mazava ho azy mba hampitovy tantana ny rafitra misy amin'ny tontolo ambanivohitra mahakasika ny fahasalaman'ny biby. Manandanja amin'ny fampivoarana ny fiompiana ny fisian'ireo mpitsabo biby izay hita fa mbola tsy ampy isa amin'izao fotoana. Antony nananganana ny MMAV anampy amin'ny asan'izy ireo. Efa misy ihany koa ny PPV sy ny vétérinaire sanitaire izay miara-misalaha amin'izy ireo eo ambany fiahiny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny jona. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany crèche eny Analakely izay tafiditra ao anatin'ny tetikasa sosialy ny commune Antananarivo ho an'ireo mpiasa ao aminy. Nanokatra izany be ny tanàna mivady io nasana. Nosokafana androany tetsy amin'ny elapan'ny tanàna Analakely ny tetikasa sosialy fanangarana ny crèche ho an'ny mpiasa ny commune Antananarivo renivohitra. Nanokatra izany ny be ny tanàna Antananarivo na Inandritsetoaina sy ireo mpiara-miasa aminy. Tanjona amin'ny fametrahana izao crèche izao eny anivon'ny toeram-piasana ny ahafahan'ireo mpiasa mametraka ampitokisana sy ampilaminana ireo zanany mba hanatanterahany ny asany araka ny tokony ho izy. Fanomboana ihany ity raha ny fanazavana fa itony ezaka amin'ny fanitarana amin'ny toerana hafa misy ireo toeram-piasana ny commune urbaine Antananarivo. Zaza 3 volana hatramin'ny 2 taona no raisina ary tezaina amin'izany. Ary misy ny vola 5,000 isam-bolana mba hanatsarana sy hikojagojana ity tetikasa ity. Ho tombontsoany ireo zaza dia noraisina ny fepetra amin'ny fitakiana ny taratasy mikasika ireo zaza tsirairay toy ny fahasalamana sy ny fahavitana ireo vaksiny ara-dalàna. Tsabo manana ny fahaizany manokana no manolokolo ireo zaza. Izao tetikasa izao notanteraka dia vokatra ny fiara-miasa ny commune urbaine Antananarivo amin'ny sehatra tsy miankina. Lafa vaovao hafa kosa indray dia vao sambotra ka nahiditra amponja eny Tamora mpamatsy vola iray amin'ny ilay raharaha volamena sarona tany Afrika Atsimo. Io ny olona fa 15 vao sambotra amin'ity raharaha ity ary mbola mitony fa fikarohana ho ny mpitandro ny filaminana Kaitan Andriatsilavo. Voasambotry ny sampana mpikaroka iloka behivavy eo anivon'ny Zandarmarie-pirenena ary nahiditra amponja vonjy maika eny Tanimora ihany koa i Rakotondra Manana Nestor
antsoina hoe taola mpanao asa varomaizina sy hitakalo vola tsy ara-dalàna eo analakely ny andro ny fasivy ny volana martsa araky amin'ny 24 lasa teo. Raha ny fanazavana azo, i taola no ny raitsy-kombakomba sy mamatsy vola be, vola vahiny, any Baina San Salimo, isan'ny voaroaroy sy karona fatratra amin'ny fanondranana tsokosoko. Ilay volamena milanja 370 kilaosy sasany tratra tany Afrika Atsimo. Tetikady manokana napetraka, izany hoe tsy namoahana filazanana fikarohana na avis de recherche taola ka izao sarona izao. Rehefa avy natolotra ny Pâques nahiditra eny an-tany mora. I Baina San Salimo kosa dia efa isan'ireo olona 7 namoahana filazana fikarohana. Mangataka ny fiarah-miasa amin'ny rehetra tranony eo anivon'ny Zandary, anome vaovao, ahafana misambotra izay voaroroy, ho tsy ambaratelo ary arovana ny mombamomba ireo loharanom-baovao. Raha tsy ivona, ity no olona 520 voasambotra amin'ity raharaha volamena, milanja 370 kilaosy sasany sarona tany Afrika Atsimo, ny fiandohan'ny taona araky amin'ny 22 lasa teo ity, taoriny ilay mpiasan'ny faditseranana sy ny Zandary iray. Mitony fikarohana ataon'ny mpitany filaminana, ary misy valosoa ireo olona manome vaovao ahafana misambotra ireo voaroroy. Zay vadiantsika maresaka iraisam-pirenena any Syrie. 10 taona taorina nanomboan'ny tolona mpitsopinenana Syriana miisa 2.3 tapitrisa no tsy tapa-kevitra hiverina any amin'izy ireo intsony. Tsy mbola milamina ao Syrie hoy izy ireo fanadina. Zatary no toerana hitobian'ny mpitsoponenana Siriana betsaka indrindra maneran-tany, mandina 7 alina izy ireo. Ireo olona efa nahazo taona no misafidy ny hody any Syria raha toa ka manao ny service militaire ireo tanora Siriana. Sarotra ny fodiana ny Syria raha ny fanazavana no ny fandoavana vola amin'ny masovo ary $20 isan'olona amin'ny poste frontière Jaber. Any Amanna kosa indray renivohitr'i Jordanie, maro amin'ireo mpitsoponenana no mbola mitsabo tena vokatry ny ratra nahazo azy. Raha ny fanazavan'izy ireo, notifirin'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny balatena izy ireo, nentina napariany ireo mpitsoponenana. Tao ireo maty, tao kosa ireo nogadraina, ary tao ireo tafatsoaka izay mbola tadiavina hatramin'izao. Maro amin'ireo Siriana no tsy manana heritreritra hody an-tanindrazana intsony. Yamana no ahitan'ireo olona nitsoponenana maro izay naratra. Hatreto, 10 taona nataoriny nanomboan'ny tolona, mpitsoponenana Siriana miisa 2.3 tapitrisa mipetraka ny Jordanie no tsy tapa-kevitra hiverina any amin'izy ireo intsony. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiany no nanaraka izany soafa tsara atao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Batelma vous a présenté ny vaovao.